NGB Telma, des actualités unies, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Manoloana ny fahasahiranana anteraka ny hafakarany vidim-piainana mitombo hatrany ankehitriny ny elanelana misy eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka mila mandini-tena sy manova fomba fiasany mpitondra manoloana izany ka amahana araka ny tokony ho izy ny olana ara-tsosialy ny mponina. Mibaribary ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny sampikambana eo anivon'ny gouvernemanta ary hitantaratra ny tsy hafisian'ny politika mazava hitantanana ny firenena. Isan'izany ny fanehoan-kevitra izay nataony minisitra Lalatiana Rakotondrazafy mpitondra teny ny gouvernemanta nandritra ny fivanianany teo amin'ny TV5 Monde ny 27 febroary lasa teo. Omaliala no nisy namaky ny boroboky tany tao ambany maso Anozato entana maro no lasan'ireo olon-dratsy nandritra izany ary isan'izany any lisy-pividianana efa eo ampelatana ny mpitandro ny filaminana any toy ny fanadihadiana raha araky ny nambarany lehibe ny fokotany. Manao antsoava amin'ny mpitondra fanjakana sy ireo tompona andraikitra voakasika izany ny ray aman-dreny sy ny fianakaviany Andrea Manambina Onjolo zazava Riravery ny 5 novambra 2022 atao amin'ny fokotany Ambonary distrikany Maintorano misy tsy mazava ho ireo fianakaviany ny mahakasika ilay tranga ka mangataka fanadihadiana alalina izy ireo. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray androany no niroso tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny tao Nigeria, firenena izay ahitana mponina maro indrindra eto Afrika. Miisa 12 ireo kandida filoham-pirenena nirotsaka tamin'izany fifidianana izany. Andindindreo avy hatrany ary. Manatra ny araba tombo kilasy tombo vavy tonga sondray atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV amin'izao alina izao ka manasanao anaraka izany hatramin'ny farany hialana tsiny ny fahatarany vaovao tamin'ity alina ity. Ny matoa soratra no anokavantsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao manoloana ny fahasahiranana ateraka ny fiafakarany vidim-piainana mitombo hatrany ny elanelana misy eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Mila mandini-tena sy manova fomba fiasa araka izany ny mpitondra ary mila manolotra vahaolana ihany koa amin'ny olana ara-tsosialy eo amin'ny matoa soratra Gaëtan Antretsilavo. Nanaitra ny maro no nahita ireo tompona andraiki-panjakana sy manam-pahefana maro tonga ny tototodo nitondra vonjy-rano vaky ho an'ny mponina natao mananjary faritra vatovavy tahaka ireo etsika sy fidinana ifotony nataon'ny filohatra izay tonga maro ihany koa ireo milaza ho pomba sy mpanohana azy. Vorolanona ihany koa nefa ny mponina ny andandra fanampiana na ireo tsy traboina aza. Midika izany fanoana ny vahoaka malagasy, ny fananana nefa rava ary tsy misy ny fidiram-bola. Tsy misy tsy mitaraina manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana avokoa ny mponina amin'izao fotoana. Ny ampy ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza sy ny fiovan'ny toetrandro nefa io fahantrana ateraky ny fitangany vidim-piainana io. Ho an'ireo mpamboly, raha tsy maty ny rano ny fambolena dia maty ny ainandro. Raha tsy lasa ny jiolahy sy ny dahalo kosa ny biby ho an'ireo mpiompy, fongotry ny valanaretina isan-karazany. Very fa na mbola velona vokatra izay ny mponina ankehitriny ka tsy hita intsony izay ale. Ny zavatra hita sy tsikaritra ny anivon'ny fiarahamonina nefa misy andian'olom-bitsy manana ary manana ambimava mihoatra. Izany hoe mitombo hatrany ny elanelana misy eo amin'ny samy mpiarabelona. Tsy misy intsony ny kilasy antonony eto Madagasikara na manan-karena be na mahantra izay sisa no sary miseho. Mila mandiny tena sy manova fomba fiasa ny mpitondra manoloana izany ka maraka ny tokony ho izy ny olana ara-tsosialy ny mponina. Lafy ny maro amin'ny sosialim-bahoaka no mila vahaolana mazava. Tsy ny hita maso ihany fa na ny tsy hita maso ihany koa aza. Voalohany amin'izany ny toe-tsaina. Latsaka ambany ny toe-tsain'ny malagasy ankehitriny ary miseho amin'ny endri-javatra maro izany. Raha olon-tsotra ohatra hita ombenombieny ny fisian'ireo ory ava-manana. Raha mpitondra kosa tsy karitra fa miova ny toe-tsainy raha vao mahazo seza. Any ka manao izay anapara-pahefana ny tenany fa tsy mijery sy mitsinjo ny soahan'ny vahoaka sy ny tanindrazana. Tsy magaga raha voalaza fa mahanitra ambony arena ny firenena malagasy.
mibaribary ny tsy fitovian-kevitra eo amin'ny sampikiambana eo anivon'ny governemanta ary hitantaratra ny tsy fisian'ny politika mazava hitantanana ny firenena isan'izany ny fanehoan-kevitra izay nataony ministra Lalatina Rakotondrazafy mpitondran-teny governemanta nandritra ny fivahiniana ny teo amin'ny TV5 Monde ny 17 febroary lasa teo eo amin'ny fanadihadiana eto Andriatsilavo. Miovaova ny toeran'ny Madagasikara manoloana ny ady eo amin'ny Ukraine sy Russie tao anatin'ny herintaona monja. Raha nanamafy ny tsy fiandaniny manoloana ny ady eo amin'ny roatotany fitondram-panjakana malagasy hatr'izay, niova ny fanapahan-kevitra ka isan'ireo firenena 270 nitaky ny fialan'ny tafika Rosiana na Ukraine i Madagasikara. Raha ny latsabato nandritra ny fivoriam-be ny firenena mikambana ny 13 febroary lasa teo. Ny andron'io ihany, nilaza nefa ministra Lalatina Rakotondrazafy mpitondra teny ny governemanta nandritra ny fivahiniana ny tao amin'ny TV5 Monde fa tsy miova ny toerana misy an'i Madagasikara sy ny fanapahan-kevitra noraisiny mpitondra manoloana ny ady ao Ukraine sy Russie. Je pense que la position du gouvernement inoko fa tsy miova ny toerana misy ny governemanta ary no amafesin'ny filohan'ny republika izany nandritra ny lahateny izay nataony teo anoloan'ny firenena mikambana ny volana septambra lasa teo à la tribune des Nations Unies en septembre dernier. Midika izany fa ankoatra ny fiovahan-kevitry Madagasikara manoloana io ady ao Ukraine sy Russie io, tsy mitovy ihany koa ny hevitra eo amin'ny samy mpikambana eo anivon'ny governemanta, na ihany koa tsy misy ny fifampiresahana sy ny fifampidiniana mialoha. Fanontaniana mipetraka ny hoe fanapahan-kevitra avy aiza araka izany no nahatonga ny Madagasikara ho isin'ireo nanao soni. Matoa ny ministra Lalatina Rakotondrazafy izay akaiky indrindra ny filohan'ny republika, tsy mahafantatra akory ny fanapahan-kevitra noraisina manoloana io raharaha goavana io. Hita taratra ihany koa manoloana izany ny tsy fisian'ny politika mazava hitantanana ny firenena. Tsy misy ihany koa ny ady hevitra eo amin'ny samy mpikambana eo anivon'ny governemanta fa fanapahan-kevitra tampoka noraisina anyka miseho sy hita n'izao tontolo izao ny tsy fitovian-kevitra. Natahaky ireny aza ny fanehoan-kevitry ny mpitondra tenin'ny governemanta izay hita n'izao tontolo izao, sarotra ny ino fa hosahy andray fepetra momba azy ny filohan'ny republikan'i Madagasikara. Tsy aivina ny fandraisana fanapahan-kevitra samy rery no voalaza ho nanesorana ny ministry ny raharaham-bahiny teo aloha Randriamandrato Richard. Fanontaniana mipetraka araka izany ny hoe misy ve ny ministra tsy azo esorana teo amin'ny toerana na dia hita mibaribary aza ny adisona nataony. Lafim-baovao hafa kosa indray tsy tokony ho taitra amin'ny teti-bola tsy mbola ampy amin'ny fanatanterana ny fifidianana ny rehetra ho ny filoha-hevitry ny seny amin'ny fitaintena ny olona maro amin'izao fotoana. Andrasana ny fikitiana ny teti-bola mpanjakana amin'ny fotoam-pivorian'ny antenne mer ny volana misy ho avy izao eo amin'ny fanadihadiany Henri Florian. Aia mipetraka ao am-panarabovao sy ireo firaisamonim-pirenena indrindra ny antoko politika amin'izao ny mahakasika ny teti-bola tokony hanatanterana ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany sy faharoa mila vola manodidina ny 570 miliara ny seny hanaovana izany raha tsy misy afa-tsy 570 miliara no voasoratra anatin'ny LFI 2023 tsy tokony ho taitra ny rehetra ho ny filoha-hevitry ny seny fa mbola misy ny fanitsiny io teti-bola io amin'ny fotoam-pivorian'ny antenne mer ny volana May ho avy izao. Mazava loatra ny teti-bola tany anatin'ilay loi de finance initiale izay navoakantsika tamin'ny novambra dia ny araha mahalala kosa aloha raha mbola olona afaka mandinika ny raharaham-pirenena fa tsy mahavita iny fa tsy maintsy natao ohatran'iny le izy mba hitazomana n'ilay atsotsika hoe rubrique budgétaire izay ho tapahan'ny solom-bavamokatra satria rehefa tsisy ninina misoratra ao dia tsika fa tsy hanao ninina zany seny fa tsy tokony hametrahantsika ady hevitra akory na dia ataontsika hoe kely ara ny vola ny soratra tao satria araky ny voalazanao teo ihany fa ianao ihany efa nyteny azy teo hoe isy angely loi rectificative izay tsy maintsy ho apetrakintsika ny hoe LFR zany loi de finance rectificative dia iny any zany tsika na ny anarany ara dia efa miteny hoe rectificative any tsika manao fanitsiana manao rectification ary ny loi rectificative amin'ny tapaky ty taona ty no andeha aloha lavitra n'ilay fifidianana izay ho karakaraina izay amin'ny faraparan'ny taona dia tsisy zavatra tokony hampikorapaka mihitsy zany io na ny kely fa rehefa mivoaka ny loi rectificative dia ho hitantsika hoe ohatrinona ny marobola ohatrinona amin'izay no mety hoentin'ny fitondrana mpanjakana rehefa mitentsika hoe fitondrana dia aza dino fa volantsika menakavy izay. Mitombina avokoa ny fanamariana izay nataon'ireo vondrana iraisam-pirenena momba ny olana misy tamin'ny fanatanterana ny fifidianana teo aloha ary tokony isy fanatsarana entina manoloana ireny. Ka tsy androany ihany hiteny amintsika sanatriny izany hoe tsy mitombina les recommandations fa tena mitombina les recommandations fa apetrako lizy 2019 izay ny tahaka ny anaovana an'ilay fanavaozana atsotsika hoe réforme électorale
2020 zay nitaky an'le izy fa tsisy nanampy. Premier semestre 2021 mbola nitakiny zany satria ny fanaovana réforme et développement électoraux dia ao anatina phase post-électorale. Zao tontolo zao mahay an'izany tsara ary nipisehatra amina fifidianana koa mahay an'izany tsara. Raha ao anatina phase pré-électorale tsika zany a safiditsika ihany io fa io tsisy mangidy ohatrany sakay fa rehefa tenerana io lany foana. Ka raha ataontsika ao anatina phase pré-électorale izy a ndao ary atao fa tsy maninona. Lafin-javatra maromaro araka izany no ilaina fanatsarana ho an'ny fanomanana ny fifidianana ity izay andraindray ny maro ny amin'ny tokony ijerevana azy. Mahakasika izay fifidianana izay hiatrany sy Omaliala no nisy namaky ny birapokontany sy atao Ambanimaso fa Anosy zato entana maro no lasan'ireo olon-dratsy ka isan'izany sy ny lisam-pifidianana efa eo am-pelatana ny mpitandro ny filaminana ny toy ny fanadihadiana ho ny lehibe ny fokontany fanampanazavana hoentiny Henri Florian. Ny trangana tsy fandriampahalemana Omaliala atao amin'ny fokontany Ambanimaso Anosy zato novakin'ireo olon-dratsy ny birao ny fokontany ka entana maro no lasan'izy ireo ary isan'ireny ny lesitry mpifidy. Noho ny zavatra mitranga moa zany teto anivon'ny fokontany Ambanimaso dia nitrangana tsy fandriampahalemana teto izay navakisana ny fokontany ka ry daholo ny zavatra very tamin'ilay izy. Imprimante dia ordinateur portable ray d'écran ordinateur dia unité centrale anankiray dia ampli izay fanaovana fampitam-baovao dia ny clavier dia prise multiple dia chargeur ana ordinateur dia flash 32 giga dia misy liste électorale izay lasany ihany koa marina moa fa liste électorale tamin'ny 2019 le izy fanaovanay retrancement sy fijerevana an'le misy doublant dia ireo zavatra lasany zareo. Nisy zavatra lasany ihany koa ankoatran'izay fa saingy hoe ireo zany tena zavatra tena lehibe tato anivon'ny fokontany. Efa mihamafy ny fahasahiranam-bahoaka hono teo anivon'ny fokontany any ka misy mamaky hatramin'ny birao-pokotany tahaka izao. Tsy fandriampahalemana aloha dia efa iaraha-malala ary mafy le izy matoa samy manao an'izany zany ny paka satria raha zavatra ohatrany tony mety tsy tokony homay mba ho atao an'izany satria tony zavatra anaovana tsara ho an'ny mpiarabelany ny birao-pokotany zany dia izay koa raha somary gaga fa nefany nisy ihany koa mba nisy andro maso ihany teto aminay fa dia tsy fantatra hoe ohatrany ahoana nahatonga an'le izy moa zany ny siny zavatra nitranga araka ny teny zareo tato ambany tato moa zany dia teo amin'ny tamin'ny folo sasany teo le izy no nitranga. Ny fepetra ho raisinay angambany zao dia tsy maintsy zay anamafy aloha anamafy tsy fandriampahalemana dia ho any koa ny fiaraha-miasa amin'ireo manam-pahefana tompony andraikitra amin'izy miaraka amin'ny gendarmerie pirenena sy izay zavatra mba tokony ho raisinay zao hoe mety hoe anisy zay zany fandraisanay fepetra hoe anao fivoriam-bepokon'olona aloha andiniana an'izay zavatra zay hoe tsy fandriampahalemana eto amintsika dia mba manentana ny olona ihany koa samy mailo amin'ilay izy satria tsirairay avy zany mba isa-tokantrano mba tokony mba mifandraindray ny titsina resaka fiarahamonina dia tokony mba mifandray hoe ny telefona ny any mba miovanay dia raha misy zavatra mitranga dia any ao ihany koa ny fizaranay numéro ny gendarmerie pirenena amin'ny vahoaka isa-tokantrano. Efa nampelatana ny mpitandro ny filaminana sy ny lehibe ny distrika ny fanadihadiana mahakasika ny fahavakisany fokontany ny fanazavana. Manoloana ny fanehoan-kevitra sy nisy fitakiana etsy erofa manamafy nisy tsy fankatoavana nisy isokafan'ny orinasa mpitrandraka afasimaty autoliage nisy eo anivo nisy fimana ny fikambana nisy masikoro arivolaha eto Antananarivo. Ireo orinasa mampalaza ny faritra atsimo andrefana ihany ho izy ireo no tokony isokafana anomezana asa ny tanora. Fanampanazavana. Antony telo lehibe no tsy anekena ny sokafan'ny orinasa hitrandraka fasimainty autoliara ho ireo mpikamana eo anivon'ny fimana ny fikambana ny masikoro arivolahy eto Antananarivo. Ny voka-dratsy mety tanteraka izany mialohan'ny fitrandrahana, ny voka-dratsy mandritra ny fitrandrahana ary aorian'ny fitrandrahana. Mamono vahoaka ho izy ireo ny mpitondra manome lalana ny sokafany io tetikasa io. Hitantsika ny zava-misy eto Madagasikara, ny grande mine matetiky ny mpitondra no mahazo tombotsoa amin'io fa ny vahoaky tsy mahazo.
hitanareo teo le mera baka amin'ny Ankondromena amin'ny Madagasikara Oily. Io Madagasikara Oily io zany agnatin'io commune Ankondromena io nefa tsy mahazo redevance na kelikely. Le olo zany na le fitondrana te hanao an'io zany de fitondrana te hamono vahoaky. Isan'ny antony tonga ireo mponina ho toliara hitako ny ihany koa fa ny fitrandrana afaisimento io tsy ahivina ny tsy fisian'ny asa ho an'ireo tanora indrindra amin'izao fiakarany vidim-piainana izao, ny fisian'ny orinasa ho antoerana no ahafahana mamahy izany olana izany. Nilaza ankilan'izay ireto mpikambana eo anivon'ny Fimaha ireto fa ireo orinasa maro nampalaza ny faritra tsy mandrefana hatr'izay no tokony ho sokafana ahafahan'ny tanora miasa sy mamelona ny ankohonany. Misy orinasa maro azo anoviny fohazy ny fanjakana satria nisy an'ny Sumatex an'igny ao, nisy an'ny Hasimagna ao, nisy an'ny Toligna ao, nisy an'ny Senasugna ao. Ireo zany laha fohazy ny fanjakana reo de maro gn'asa mety hisy ao toliara raha fohazy indreo. Mizara roa hatrany araka izany fa neho-kevitra mikasika ny sokafan'ilay orinasa mpitrandraka afasimainty ao toliara na tsy. Ao ireo milaza fa ilaina ary zava-dehibe izany amin'izao fahasahiranana iainan'ny firenena izao, ary ao ireo manamafy ny mifanohitra amin'izay. Amin'ny ankapobeny, tokony azo tombontsy vatana amin'ny fitrandrana renakibony tany ao amin'ny mponina ny fotony. Tokony ho jerena mialohan'izay anefa ny mety ho voka-dratsy ateraky ny fitrandrana ka hitadiavana vahaolana miaraka. Mialohan'ny idirantsika amin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao isendrikelintsika tao anatin'ireto doka-varotra ireto. Ndao ary. Weekend cadeau! Ny 5 hatramin'ny 9 febroary mividy elo ho anarey dia mahazo cadeau elo ho anarey. 400 méga zao no azonao ampiasaina amin'ny fotoana rehetra, miampy 20% bonus méga rehefa vidina amin'ny vola. Tsindrio ny dièse 322 étoile 6 dièse dia zay, vidiny tsy miova. Arivo ariary fotsiny, tolotra manakely ray andro. Reko fa afaka baky ianao raha sefy hianatra izy. Mbola tsaiko aloha hatreto mieritreritra hoe ano fianarana ny tsy mena mitaha amin'izany ny prime. Zany ny orinasa ngeza ary matokazy sady tena mora faraka izay mora ny écolage. Ny prime tamin'ny 2007 dia fa nisy donko azo antoka ny azahoana ny baka plus. Ara-dalàna tsara mihitsy ny diplôma flera BTP fa miankina aminao foana. Ao ny gestion sy ny management sa ianao tsy te hitantany orinasa mbavainty. Ja te hanao commerce et marketing dia inona ny tsakanesana amin'ny prime. Paramédico communication droit anao ny soa fa zany onina amin'ny niveau T3. Misy iprime madoly zay ale andrangà tanantsirabe tamaga majoenga mpampianatra betraikefa satrara dokotera professeur magistra sekolo manara-penitra ny sady mampazoto mbola tsisy nianatra tato ka lasa jolam-boto mba jereo anefa lasa ministra zao rakoto raso lasa zisketaka lasa radoko enao sisan'endrasana fizaha efa tao iprime raha dia ho tafahoatra anay zao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime à l'avenir. Tavaverina indray eto amin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao isika manao antsoavo amin'ireo mpitondra fanjakana sy ireo tompony andraikitra voakasika ny Ray aman-dreny sy ny fianakaviany Randria Nambina Anjolo zazava ritra very ny 5 novambra 2024 tao amin'ny distrikany Maintirano. Misy tsy mazava ny mahakasika ny tranka ary mangataka fanajaitiana lal amin'izany rarà zany izy ireo fanampanazavana hoentiny Gaëtan Ansetsilavo. Nalaina kely ny tao an-tranony ireny ny 7 novambra tokony ho tamin'iray ora marainy Angelo zazavarira ao amin'ny Fokotany Ambonara commune Mafaijijo distrikany Maintirano nikarika ireo avany taoriny ny fakana-keriny saingy tsy mbola hita hatramin'izao. Nanomboka teo Mafaijijo no nandraisako anjara amin'le fikarohana
niara-dia tamin'ny fipo aho nandeha nagnegny commandant fipo zaho mihitsy nikaroko andreo teo tamin'ny voalohany reo nampandrenesina tsy nandeha tafara zaho nikaroko andreo faharoa tsy navelako reo raha tsy nandeha tonga tegny nefa zahay moa fa mandeha amin'ny sivialy vao tafapody tsisy raha hita hoe zao ny marina na aty na ary olony iray isan'andray anjara tamin'ny fakanakeriny no efa nitazonina saingy navoaka ny fitsarana noho ny tsy fampiny pirofo efa nanazava sy nijoro vavolombelona nefa nyren'ilay zaza fa io olony io no nakakeriny zanany sy nitaky vola taminy raha lahy babany zaza very io mihitsy no niresahany hoe zaza varira very tamin'ny fokotany ambonara igny ane zahay nangalaka an'igny fa tara patron de rehefa teo am'izay nandehananay tamin'ny fipo nampisamborona le olo tsy nisamborondreo de nefa rahanay nandeha amin'ny polisy tao amin'ny commissaire zay ndresaka tamin'ny commissaire de eo no eo ma commissaire tonga de miteny hoe andao fa ho samboritsika le olo de samborin'ny polisy marina moa le olo rehefa tonga tao nanao ny asany polisy de le akety zany vao manomboka hoe hatao tonga de latsaka le antso en téléphone avy eny amin'ny tribunal eo ny eo tonga de nampiakarina zany le raha tonga de nampiakarina amin'ny zizy egny rehefa tonga tegna amin'ny zizy nefa le raha mahagaga fa votsitra le olo fa hoe tsisy pirofo hono hitazomana azy nefa le reniny zaza very mihitsy no niteny hoe io mihitsy le olo niditra antranoko ankeriny nitaky vola tamiko fa ny namany no nitondra n'le zazany voaka mbola pirofiny koa moa nitadiavina ankoatran'izay mbola olana goavana eto amintsika ny tsy fisiny ny fepetra entitra makasika ny alatra zazavarira ho an'ity tranga atao mety rano ity telo volana teoriana tsy misy ezaka ataony tompona andraikitra manoloana ny raharaha misy tsy mazava ho ireo fianakaviana ny mikasika ilay tranga ka angatana hanaovana fanadihadiana lalina raha somary nangina tsy hivina ny alatra varira tany amin'ny tapana atsimonosy nivadika any amin'ny faritry mainty rano indray ireo mpakakerin'ny zazavarira amin'izao fotoana nomena fiofanana hiatrika asa avy hatrany ireo tanora nandao ny sekoly noho ny antony maro samihafa nisy atany nisy fandozana sekoly eto Madagasikara izay miankina betsaka amin'ny fahantrana sy ny fahasairanana iainana ny isa-tokantrano fanazetsiny ireo zaza kamboty sy ireo zaza tezain'olo-kafa no atahorana raha ny fandozana ny sekoly no resahany araka ny vokatry ny fanadihadiana nataony UNICEF sy ny Stat ny taona 2020 araka io vokatry ny fanadihadiana io hatrany mihoatra ny atsasaky ny zaza kamboty no ahitana fahatarana 3 taona eo amin'ny sehatry ny fampianarana raha doka 7 faingo efatra isan-jato ho an'ireo zaza tsy kamboty ho an'ireo zaza tezain'olo-kafa mahatratra 7 faingo efatra isan-jato ny tany ny fahataran'ny fianarana Malony zany, niroso ny tetikasa iarana amin'ny JMCT na ny Jeunesse Malagasy Compétente au Travail ho fampiofanana sy fampianarana sy ireo tanora nitsokan-daharana. Hiditra amin'ny sehatry ny asa avy hatrany izy ireo aorian'ny fampiofanana nomena tao anatin'ny 2 volana. Dia ampenainy ireo ankizy ireo na hiasa ho an'ny tenany satria fa manana le fahaiza-manao dia ampenainy ireo ankizy ireo zany ampiasa izay fahaiza-manao na hiditra anaty fa ny tena sanay dia tsy fitadiavana asa ho anazy koa ny tena nataona fa ny fanomezana azy mihitsy amin'ny fahaiza-manao dia hitatsika rehefa aveo hoe inona ny voka tanora misy 7 ireto nandray mari-pakasitrana ireto ary mbola isy ihany koa ny andiany manaraka tanjony tetikasa ny hanome fiofanana arak'asa tanora manodidina ny 500 ankoatra ireo tanora mianatra amin'ny sekoly misy asivy miara-miasa aminy zava-dehibe ny fanomezan-tanana sy ny fampiofanana tahaka izao raha ny fanazavana ka anjara ny fanjakana no manome sehatra hidiran'ireo tanora ireo. Lafim-baovao hafa kosa indray voatery mampiena ny entana tokony hoentiny ireo mpitondra sarety amin'izao vokatry ny lalana ratsy atao aloha mahatratratra amin'ny 3 taona ny entana hoentiny izy ireo mitombo ihany koa ny ora anaterana ny entana amin'izao raha ny fanazavan'izy ireo fanazetsiny. Mahatratra hatramin'ny 3 taona ny lanjany entana zakan'ireo sarety mpitondra entana raha ny fanajajiana natao androany. Olona 2 hatramin'ny 4 no mitondra izany raha ny fanazavana.
miankina amin'ny alaviran'ny toerana sy ny entana hoentina ny karaman'izy ireo. Misy fiantraikany betsaka amin'ireo mpitondra posy sy sarety ankehitriny ny fahasimban'ny lalana ary voatery mampiena ny entana hoentina izy ireo. Na ena kelikely mitona azy entinay amin'ny lalana ratsy. Lasa teo taonina zao ny entinay dia lasa taonina ray amin'izao satria lalana ratsy be. Tombo dia mahitsy ara tena mitombo. Raha tokony amin'ny raika amby folo ara zao no tonga eto zay dia lasa amin'ny roa amby folo dia zay zao dia very be nefa raha vao le maivamaivana le lalana tsara be reny dia mba hafa mihitsy. Vetivety na le lalana hoe tsara zao akaiky nefa lasa miantona be amin'ny embouteillage ohatr'izao eto izy. Misy an'ity lalan-dratsy eto André-Point ity zao dia tsy maintsy mijanona eto aloha ny tomobile dia lasa mikisina foana. Raha aloha zao namaratsy raha ny tanana dia mitady foana. Azoazo any aty fa makany ananina ny tena ratsy be le afaka amin'ny aigle makany Ambodisotro iny mila fanamboarana zany. Zao ty zao dia efa hoany andavamamba kiliako isan'andro dia zay mahavelona na aloha fa le fanjakana zany mila mandinika ihany. Ho an'ireo posy izay mitondra entana eny amin'ny faritra Andravoangy, misy ireo faritra tsy azony aleha. Zarara misy asa vokatra izay hoy ireo ampitondra posy. Zany nisy azonao nanio batsio zany nisy tao be masy nanao an'izay dia nanao an'izay no natao io batsio tsisy fisavana nisy fa nandoa vola 9,000 zay dia aveo na izy tsisy fisavana dia aveo amin'izay izy lasa ohatrany hoe ianao zany satria lera nisy kokoa taloha dia zao izy tsy dia manao an'izay intsony fa ny lalana tsy azo alen'izay ny akoron'izany sy ihany nefa izay tsy afaka manoatra satria izay tsy mety mamelona zanaka. Arakaraka ny mpanakarama fa raha va tsisy ianao dia mitanina zao ianao aloha manjam-pahitana zay mpanakarama zany nefa ny eo amin'ny tena lalana tsy alianao tsy avelan'ny zareo mandihy mahitsy any ny tena mahita ny karama tampoka izay dia tsy afa manoatra zay nefa tsy asiany verina izay anao izy miverina fa tsy mety tsy lalanareo aty izy fa fatenen'ny filopirenena siana tsy azo aleha dia efa mijanona eo zay manova lalana aloha zay manova lalana zay satria tsy lalana tsy azo aleha mahitsy be dia be mano hoe andao fa tero ary dia zay efa nitenen'ny tompony entana hoe tsy azo aleha dia andao fotsiny nefa zay tsy mety mihinan-kanina ny zanakay vao manao an'ity zay. Ananay zao ohatranay eto zao dia ao ambony eo zao misy faritra tsy azo andanonay ohatran'ny hoe miakatra anakady fotsy dia ry ny frezy koa zao misy faritra tsy azo andanonay amin'ny valo dia amin'ny 12 dia ny tamena koa misy faritra tsy azo andanonay koa makamin'ny petite vitesse iny dia zay zao dia efa favoazina be ho anay zay azony sainy efa tsy maintsy amin'izay ny lalanay rehefa misy entana na any dia tsy maintsy mandevitra moa ny tena fa. Teo aloha mahavita manatitra entana 4 amin'ny faritra hafa ireo ampitondra posy raha toa ka roa eo sisa no vitan'izy ireo amin'izao fotoana. Manomboka amin'ny 5,000 ariary hatramin'ny 1,000 ariary ny saran'ny fitanterana entana raha ny fanazavan'izy ireo hatrany. Raha tsy ahivana, karazany roa ny sarety hita eto Antananarivo renivohitra, ireo sarety tarenin'ny biby sy ireo sarety tarenin'ny olona. Misy ora napetraka ahafahan'izy ireo mivezivezy ary misy faritra tsy azony aleha ihany koa, ora sy faritra izay tsy voahaja intsony tatoato. Nagotrika ny fitsenana ny coach Roro fampanazatra ny bariage na 2024 sy ireo mpilalao nandrafitra ny ekipa pirenena zanaka ny faritra Matsatra ambony. Vahoaka maro sy mpitsoka mozika no nandray azy ireo tany amin'ny faritra Matsatra ambony ka andahoara antsika ny mahakasika izany. Afaliana sy aravona no nandraisan'ny mpon'ny fianaran-tsoa ireo mahery fony faritra izay nanandratra avo ny voninahitra Madagasikara tamin'iny lalaotsanina 2024 iny. Tsy vahino an'ny mpankafy baolina kitra tokoa raha i Roro sy Rojobe ary ry Jomo. Fa anisan'ny taiza sy nanabe ary ny kolikolan'ny coach Roro teto fianaran-tsoa dia ity kianjana pasambaza sy ireo mpanabe ara-panatanjahantena tamin'izany. Zavatra vaovao teo fiainanay
Zay dia misy manao zavatra ohatr'izao teto fianarantsoa raisinay mpanetrekely makasitraka tompona makasitraka tompovoavy mampirisy anao tsaratsara bebeboatrany zay zavatra anao an'izao ho amanokana dia manamarika ny fiaina pratika fianarantsoa itika azy ity mety tonga amin'izao toerana izao ngamba tonga fahatelo mety hoe manambitana mahatonga ny bavasana tany amin'ny toerana fahatelo fananana ray aman-dreny anana mpampianatra dia tamin'izany fotoana izany zay fiantsonany azy prof d'usine bebe ao prof d'usine zay nanamary mampianatra mety nahatonga ahanasa mpanazatra amin'izao fotoana izao dia natsiaro azy reny misaotra nareo rehetra ho anareo mpanazatra rehetra an'ireo club zao voatory nataona dia fandreseny fianarantsoa sako ny milaza eto fa iny toerana fahatelo iny dia fandreseny fianarantsoa farafampanaratsoa fa ho an'ny rojo manokana kosa indray dia mitoy dia eo amin'ny sehatry ny taranjabaolina kitra ity satria dia miditra tanteraka amin'ny sehatry ny matianina izy amin'izao fotoana izao hoana ho an'ny kleba ny Jesayas ny Saint-Paul dia mila ravinahitra ny Saint-Paul any alarina ny tena dia any indray no maloiny tantara vaovao zany kina amin'Andriamanitra anna tapitra aloha zany amin'iny amin'ntsanona satria fa sy ny ivelan'ny Madagasikara fa raha ohatra ka voantso anao ny kanina na qualification ny kanina zany mbola vonina ny mety tsara imetraka ty amiko hatramin'izay no efa namiratra teo amin'ny sehatry ny baolina kitra i fianarantsoa ary inona fa ho maro ireo anaradia anyreto zokiny ireto eo amin'ny maresaka irasam-pirenena kosa indray niroso tamin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Nigeria androany firenena izay ahitana mpona maro indrindra eto Afrika misy 12 ireo kandida nirotsaka ho filoham-pirenena sy ho vidiana amin'izao fifidianana izao fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24 fifidianana filoham-pirenena fafito izao irosony Nigeria androany izao i Nigeria izay firenena be mponina indrindra raha eto Afrika ary mahery ny 30 tapitrisa ireo ampifidy andrasana amin'izao fifidianana izao misy 12 ireo kandida filoham-pirenena ho vidiana amin'izao fifidianana izao ka vehivavy ny iray amin'izany raha toka misy 1.3 sy 5 sy iray alina ireo solombavambahoaka irotsaka amin'ny fifidianana solombavambahoaka mahery ny 7 sy 7 sy 9 sy 7 sy iray itsy ireo abiro mpifidianana napetraka amin'izao fifidianana fiodonana voaloha izao raha ny fanazavana tsy mora hoe ireo tompon'andraikitra ny manana izao fifidianana izao saingy efa vonina avokoa ny zavatra rehetra tamin'ny taona 2012 roa isanjato ny arikarena vahobe atao an-toerana no vola nampiasaina tamin'ny fanaovana ny fifidianana filoham-pirenena tany an-toerana raha ny fanazavana na i Nigeria ary ny firenena matanjaka ara-toekarena eto Afrika amin'ny fanana ny tahiry petrol ny 80 isanjato ny mponina ao an-toerana dia saika sahirana avokoa tsy mitsahatra miakatra ny vidim-piainana any an-toerana miteraka savorovoro tao an-toerana ihany koa ny tsy fisian'ny solika sy ny tsy fisian'ny vola tany amin'ny banky tranga izay mety misy fiatraikany amin'ny fifidianany ireo tanora efatretsy ireo mpitandro ny filaminana anaparitaka hitandro ny filaminana mandritra izao fifidianana izao roetsy kosa ireo fitaovana amin'ny fanamarinana ireo olona tonga mifidy napetraka isorohana ny mety isin'ny alabato dia izay indray tompo kilasy tompo vavy no azonay natolotra taminao tamin'ity androany ity angasitrahanay tany atokatra amin'ny tany nanaraka izany hatramin'ny farany veloma tompoko
vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.